mbola tsara antsika jiaby, nelongonareo miboty sy fansa miaraka aminareo androany. Nefa lalesaka nataon'ny minisitry ny fampahalalam-baovao sy ny kolontsaina sy ny serasera sady mpitondra teny gouvernemanta no izay tsika tiany kelany io. Tamin'ny alala video moa no nanambaran'ity minisitry ity Ramatoa Volamiranta ny mba hitomian'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fiantsiana ataon'ny mpanao politika sasany tsy mahazaka resy araka minambara. Ny atoko mpanohitra moa no tiany ambara eto rangitina amin'ny malagasy ho izy mba hitrohatra hanolotra ny fanjakana sy ny fitondràna. Melohany araka ity fanambarana ity ny fampiasan'ny mpanao politika ho fitaovana ny malagasy. Ny tandron'ireo mpanao politika ireo ho izy dia ny hanakorotana ny filaminam-bahoaka ka hitarika ny firenena ho any amin'ny korotana politika tsisy fiafarana, ho loza manantanina ho an'ny filaminan'ny firenena sy ny fiandihanana. Tsy mifanaraka amin'ny kolontsaina malagasy zany fifandanitana izany ho izy ihany, miantony asian'ny fitoniana sy ny fandinihana lalina fo mitarika ny vahoaka any amin'ny lalana tsy tokony andehanana ka izay vao latsaka akady tanteraka ity firenentsika ity. Raha ivina kely dia ny fampiarahaba tratran'ny taona vaovao ny fondrom-panohitra ny voalohandohan'ity taona ity, ataony ny taoman'izy ireo ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena hivondrona sy hanambaja ny hery ka noetra izao fitibana mampahantsaloatra ny malagasy izao. Eny fa na ireo mpitarika ny fivavahana samihafa eto amin'ny firenena ihany koa aza dia efa naneho ny heviny sy ny antony mponto ka nanaitra azy ireo mba hijery izao fijaliana mianjady amin'ny vahoaka izao. Manao be marenina moa ny fitonana ary mieritseritra koa angamba fa dia milamina ny firenena miadana ny vahoaka. Araka ity video nataon'ity minisitry ity ihany dia nopaingoriny ny Andriamatoa teny taorian'ilay fanambarana nataon'ity farany ny teny hoe omeo anay ny 13 Mai dia ifankahita isika na koa anao raisiray dia ho hita eo izay mafy ka izao no navaliny ity minisitry ity an'Andriamatoa teny Pantsilène moa no filaza azy. Ianao mitaty ilay raisiray io moa tena mamim-bahoaka tokoa ve? Ke ianao nanana fotoana tamin'ny Desambra 2024 nanaovana izany raha ny fanantina tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ianao sy ny filoha Andry Rajoelina. 14 isan-dato fotsiny ny vato azonao dia mafy be ve ianao amin'izany ho izy ihany? Efa vita ny antsy sy teny ary ho ihany ity minisitry ny serasera ity. Arak'izany dia mafanafana tokoa ny toe-draharaha politika eto amintsika amin'ity taona vaovao miditra ity. Tsy vitan'izany ihany fa mbola nandeha sy nanesy ny mpanohitra ihany koa Andriamatoa Secrétaire national DGV Rasoa Matahery ka nilaza fa efa vita ny ady ry mpanohitra mba mahalala resinareo. Izay natafiditra ben'ny tanàna 7 toerana Madagasikara. Ny anareo mpanohitra kosa dia 12 fotsiny. Ho anao raisiray ahoana indray, raha te hanova zavatra amin'ny mpanohitra dia mila mirahina tanteraka sy maharesy lahatra ny vahoaka. Rehefa vita ny fifidianana ka tsy naomby dia mamorona finora politika vaovao indray. Tsy hita amin'ny malagasy toy ny izay ho arahana sy ho henona. Jereo fotsiny fombiazan'ilay kandida ho ben'ny tanàna Toalatsaranana nandeha herohery tsy nisy nanohana niatsika amin'ny kandida Irmar kanefa dia naharesy. Mpanohitra isany eo mila anareo ny malagasy saingy ataovy matotra le raha biby tsy manandoha tsy mandeha. Indray no azontsika ambarandoany veloma vetivety tobo.